Eo amin'ny vaovao sosialy kosa indray dia azo sokajina ho anisan'ny foto-tsakafon'ny Malagasy ny henana ny henan'omby izany na ihany koa ny henan-kisoa. Tsikaritra anefa fa nahitana fiakarana ny vidin'ny hena nanomboka ny faran'ny taona 720 teo ka hatramin'izao fiandohan'ny taona vaovao 2020 izao. Raha ny henan'kisoa no lafo vidy teo aloha raha oharina amin'ny vidin'ny henan'omby dia efa mitovy lenta izy ireo amin'izao ary efa mitovy vidy kosa ny henan'omby sy henan'kisoa. Samy 2 sy 1 ariary ny kilaon'ny henan'omby sy ny henan'kisoa ary 4 sy 1 ariary ny nofon-kena na kisoa izany na omby. Nanomboka ny fetin'ny faran'ny taona teo no nampiakabidy ny henan'omby sy ny henan'kisoa raha nambaran'ireo mpivarotra eny Analakely. Talohan'ny Desambra nefa dia 1 ariary ny kilaon'ny henan'omby ary ny henan'kisoa dia 200 sy 1 ariary. Ny vidin'ny Provence sy ny fitaterana no tena nampiakabidy ny vidin'ny henan'kisoa raha nambarany ity mpivarotra ity. Desambra fianany rano ary fety desambra. Inona tena hoe nampisotra eo amin'le transport sy eo amin'le sakafo fitonjana azy miakatra disy eo amin'le vidin'olona. Fanareo zao isan'andro? Isan-katsaka. Manahoana nefa ny tena izay hoe fiakarana? Hena izany lasa mitanjika lasa mihena zany vidy raiko mety fefa ny atsasaka. Taloha zao zay malany eo amin'ny telopolo zao atsasaka zay hena be zany. Ny henan'omby araka izany no tena nanenjika ny vidin'ny henan'kisoa sy ny tena lafo vidy amin'izao. Vokany ny henana ny hena jifain'ny mpanjifa tsy dia misy ihany koa ny tsena ho an'ireo mpivarotra. Raha nalafo 30 kilao isan'andro ny mpivarotra iray teo aloha dia zara raha mahalafo ny atsasaka izay amin'izao fotoana izao.